Nizaka ny tandrevaky ny mpitondra ny vahoaka hoy ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato. Disadisa teo amin'ny zandary sy ny olom-boafidy tsy raikitra indray ilay fanambarana iraisan'ireo député. Fiarakaretsaka miasa fa tsy misy mpitaingina. Amkafaliana tompokilay sy tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matinaly ity alatsinainy fahenina ny volana Jolay taona 2024. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao manasa anao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mazatra omenanao aloha ny fintiny tatitra ny zava-misy momba ny valanaretina coronavirus. Fantatra araka ny tatitra voaray tamin'ny mantsana teo fa nisy ny ampiraika indray zany ny olona maty ny aretina ity teto amintsika ka tafakatra 13 ny isan'ireo laviny Covid-19 teto Madagasikara. Nisy ihany koa ny tranga vaovao izay miisa 700 izy ireo ka ny 300 dia eto Analamanga avokoa, ny roa any Sainte-Marie, roa hafa ao amin'ny faritra Atsinanana ary misy raika any Menabe sy raika hafa ihany koa ao amin'ny faritra Itasy. Hatreto izany dia 50 sy 203 ny isan'ireo olona nahitana ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny nisy ity valanaretina ity teto amintsika. Mbola misy ihany koa ireo izay manaraka fitsaboana izay miisa 220 sy 20 izy ireo amin'izao fotoana izao ka ny 770 amin'izany no fantatra fa marary mafy. Nisy ihany koa ny sitrana tamin'ity androany ity araka ny tatitra ofisialy izay 17 izy ireo ka manome ny isa 530 sy 10 zany isan'ireo olona sitrana aloha hatreto. Ibanao amin'ny sehatry ny sosialy ny vaovaontsika amin'ity androany ity. Velotaraina ireo mpivarotra kojakoja sy mpivarotra lamba eny amin'ny tsena ny Ambomanarina raha ny fanadihadiana natao androany noho ny fepetra vaovao izay noraisiny lehibe ny tsena. Raha Vorazafy Mahenina sy Tokira Marolay no mitatitra n'izay vaovao izay. Amin'ny iraika amby folo ora eny Ambomanarina izao tsy tony hoe misy fepetra momba ny amehana ara-pahasalamana fa dia isan'andro tena nambomanarina raha teo androany araka izao ity izao ny fanaretsaka ny rehetra. Raha mpivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro ihany no nahalana misokatra dia hita teny na mpivarotamody na mpivarotra masaka. Nilatsaka nefa nibaiko teo amin'ny tsena nambomanarina fa tsy mahazo miasa intsony ireo tsy mivarotra sakafo manomboka raha ampitso. Jerena koa le majinika hoe ireo majinika ireo ne mivarotra ny hinanan'ireo haniny. Ahoana no mivarotra sakazaza ohatra anazy tsy mahay maka an'ireny sakafo masaka ireny, sakafo hohaniny ireny dia inona zany no amidiko nefa tony mba misy mividy ihany tony. Dia izay zany mba mieritreritra hoe allo zay mba mena mivarotra fa fitandremana amin'ilay kasibosy fotsiny zany ny tokony hoarahan'ny polisy sy ny karazany maso tsara fotsiny le izy. Misy manatitretana trosa zao dia inona raha ny angalany voankazo eny Anosy be ivarotana an'io, inona nanaovana sakafo masaka ivarotana. Ny anazy zany lambanjaza bevoka tsy mampitarongony olona iran'izay rehefa tsy mivarotra haniny androany dia diavina androany ndraiky apoaka malafo zay dia mihinana tsy malafo zay tsy mihinana tompoko tsy bakolov misy zany hoe tsy bakolov zany zay nge mba hitahitako aloha zay mba hivarotra mba miteny 12 dia aloha zay mba hivarotra 12 tonga ny 12 mody zay tompoko zay amin'izao zao mandoa fatrano dia miala sirahetsy vidinjiro 2 alina nefa zany tsy maintsy dia davina teo ay zary zay lasa rehefa misy le fanampiana no fanampiana nefa tsy misy tsy tonga any aminay le izy nefa zay tsy avela hivarotra zay tsy avelan'zareo hivarotra fa ohatsy ao anatin'ny pepenina nefa zay mihinan-kanina zay manadidy isan-karazany mandovola amin'ny banky zay marary zay tsy maintsy mividy fanafody azonay androany eto hividianana sakafo raha pitso fa zay tsy mba manam-bola hoe ndeha haka volany amin'ny banky zay dia hividy metraka ao an-trano hohanina. Tsy nety niresaka taminay mahakasika izany moa lehibe ny tsena raha ny zanana nanontaniana na ny olana menjana mivarotra ankoatran'ireo mpivarotra sakafo maro be ao anaty andrasy ny zavatra hitranga raha ampito araka izany. Etsy an-daniny misy ihany koa ny lamina efa mipetrapetraka ho an'ireo mpividy vao miainga any an-trano sy miantsena hisoroana ny fianaka ny aretina. Isan'andro miantsena foanako mivola tsy misy ny ankizy reraka ny fitadiavam-bola tsy misy ny amin'ny 12 akaiky tapitra ny lera vao mandeha miantsena. Sakafo an-trano dia isa indraindray mandeha voky isan'andro fa indraindray mielanelana mifepetra manaraka tsy maintsy manao kasibosy dia tonga any an-trano
tsara ny akanjo dia misasa misavoana. Anisany nolalovan'ny mpanao gazetina ihany koa ny teny Analakely teny tamin'ity androany ity. Karakory ary ny niainan'ireo olona ny fihiboana sy ny fafana mivoaka hatramin'ny 12 ora. Tahaka izao no itaterany Ravirazafy Mahenina sy Tokra Marola an'izay. Nadio ny tsena Analakely tsy nisy mpivarotra teny amin'ny sisiny arabe fa ny mpandeha betsaka. Niaran'ny fandroahana kosa ireo mpivarotra finday ny commune na efa tsy mamelatra entana azy. Ny ataonay ty Analakely ary fiainanay andavanandro dia izay vola miditra aminay na karakaranay ny ankonanay kanefa tena tsy misy mihitsy izay mba fiahinan'ilay fiainanay zany zay voaka ety nefa enjehana mpitandro filaminana amin'ny tsaiky iny na gasy iny gazy hitifiranenay iny zay vatra telefônina zay tsy afaka mamelatra refa eny tanana any am-posy le telefônina dia mba misy olona mba mierikerika mitady dia iny atao hoe avira hijery telefônina reo kanefa tena tsy hitarainy zahay hoe matoa zay makety dia manana ny adidy amanandraikitra zay tsy azona ialana na misy aza ny aretina fa satrinay hipetraka ny adidinay no manery anay. Fijerena sosialim-bahoaka no takiany tsirairay tsy nisy filazana ny mahakasika izany anefa ny fandraisam-pitenena andreo minisitra alina. Tena nahita le fepetra lazainy zay fa tonga tsy misy resaka mihitsy ne mijanona ny an-tranona rehefa naterana sakafo na omena vola na omena famatsiny ka inona no hoaninay ny eninay tena eninay ministra firy ny tonga tefa nandrasana zay zay tena niretana tory ny andrasana tsy nisy tena ray ara hoe mba inona tiany mba zao ny fiahinan'ny ara-pahasalamana nefa tsapanay fa filoha teo aloha maharaka ravalomanana dia miteny mihitsy fa aiza le vola fa alaina ihany hainay makaza raha ohatra ka napirinareo fa meo vatsy le vahoaka. Araka ny efa fantatra moa dia miverina mihiboka indray ny ato amin'ny faritra Analamanga. Sehatra raika anisany tsy mba voakasika izany fepetra izany kosa ny an'ireo fiara karetsaka mandeha ventsena. Mamaly izay fantaniana izay ty fanadihadiana nataony Nomen'Andriamana Misata sy Andra Kotomalala ity. Manohy ny asany andavanandro ireny mpitondra fiara karetsaka ireny ary tafiditra ao anatin'ilay manatanteraka ny antsoina hoe service essentiel ao anatin'izao fihiboana tanteraka izao. Na izany aza dia mbola misedra olana trany izy ireo. Tokony avila iasa ihany aloha le taxi mandraparivony andro zany fa tsy hoe tsy hitako hoe inona ny tokony anakanana ny zalaly amin'le asa zany. Satria raha par rapport amin'ny bus ny taxi afaka mitandrina ihany zany zay. Raha amiko manokana aloha za zany tsy dia ohatran'ny manararaotra zay fa raha malala efa tsisy bus raha ve dia anao mbola hikapoka mafy be amin'ilay karama ihany fa rehefa ohatra hoe mba mety amin'ilay olona tsy dia mandeha ilay olona moa tsy mahafaty atoko anahy dia hoentiko izy. Amin'ilay resaka le fitandremana le fahasalamana aloha mety le izy satria voafetra le olona miditra anatin'le tomobile le taxi zany hoe voaja le elanelana amin'le olona mpandeha satria raha mifandeha ny tena atao amin'ny taxi be ny tena natokan'le zavatra ndrongatra be io amin'le olona mifanosokosona be zany izy ary nefa matetika mandeha taxi olona fianakaviana ihany miaraka amin'ny taxi zany hoe tsisy olona vahiny zany ny olona hafa ankoatran'le tokantrano anankiray dia zay ny ohatrany hoe hitako hoe mamety an'le izy. Le coursan'le taxi aloha tsy niova le trajet zany tsy niova mihitsy le frais fa ny eo ihany ny eo kanefa zay ny mahatonga le maty antoka satria hitanao le olona vitsy mandeha ny olona tsy manam-bola izy ary olona voatery izy zay vao mandeha taxi tena efa forcé zany zay vao afaka mandeha taxi izy dia le course tsy miva 25 000 50 000 ohatr'izay maximum. Tena endrana be loatra amin'izay misy ohatra zay tena marina zary ianao raha mahazo olona roa anatin'ray andro na ohatra fantavana etra fotsiny eza zany dia efa tokony hoe foanana mihitsy loha zany ny etra satria zaoko tsisy asako. Maro ireo orinasa miasa ao anatin'ny sehatry ny fitaterana izay voaterina tanteraka ao anatin'izao 10 andro izay mbola diavintsika izao. Inona kosa nefa ny mba fanampiana omeny fitondram-panjakana azy ireny toa tsy nasiana resaka mihitsy tamin'ilay filan-kevitry ny minisitro Omaly.
Fa toerana maro no noteteziny mpanao gazety ny MBS tamin'ny tianyany ity. Tahaka izany ity zavantranga iray teny amin'ny 7.10 hektara ity izay tateriny Miradra Benjamina sy Andry Rakotomalala. Andro voalohany amin'ny fiboana toy izao ny teny amin'ny 7.10 hektara amin'ny ray ora latsaka izao nivoaka ny blindé ny miaramila mitandahatra sady manao fanentanana. Araka inita teo iny dia atao sakasy voalavo ny mponina sy ireo mpitandro ny filaminana. Ireo ty farany entitra mampody ny olona any an-tranony, ireo mponina kosa miditra kely ao an-trano dia mivoaka mijery blindé indray avy eo. Misy ny fandaminana vaovao tsara ho fantatra ho an'ireo olona maniry hanao fitiliana eny anivon'ny CMC 19 Andohatapenaka araka ny vaovao voaray androany. Mitatitra izay fanadihadiana izay nory fitiavana sy Rina Fanirsoa ary Manora Andriamalala. Ireo olona misy ny fambarana aretina ihany no atao fitiliana eny amin'ny centre médical Covid-19 CMC 19 Andohatapenaka izay mivaly afaka 27 ora. Araka ny fantatry tamin'ny alalan'ny fanazavana ny paritaka tamin'ny Facebook dia tsy maintsy maka ny ticket ny olona tonga anao izany. Amin'ny maraina sy atoandro ihany no ahafahana maka azy, ny alina kosa raha ho an'ny urgence. Tsara ihany koa mampafantatra fa tsy maintsy jereny mpitsabo mialoha ilay olona vao afaka miroso amin'ny fitiliana. Ho andreo misy ny soritra aretina Covid-19 dia omena fanafody manokana anaovana ny essai klinika raha manaiky. Araka ty fanazavana ity hatrany dia tsy mandray antanana ny forme grave izy ny CMC 19 village voara Andohatapenaka. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa tsy tanteraka ny fanambarana izay saika nataon'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny antenimiera-pirenena androany marandray teo. Nagnano fanadihadiana manodidina ny izay ary mitatitra ny zava-nisy marina Ravirazafy Mahenina sy Tokira Marolahy. Ny antony mampisy anay solombavam-bahoaka eto amin'izao andro tsy fiasana zao dia hanao andro. Hanao andro fa misy solombavam-bahoaka rehetra hapitro amin'ny sivy ho tonga eto amin'ny lapan'ny antenimiera-pirenena fa misy zavatra hodinina amin'izay rapitro zay ary angaviana hitondra sambady aby. Dia miantso anareo mpanao gazety koa ho tonga rapitro amin'ny fola fa misy fanambarana ataony solombavam-bahoaka rehefa avy ny fandinidinika tamin'ny sivy zay dia misy toko-hevitra misy homena ny nareo mpanao gazety ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra noho ny zavatra nitranga tamin'androany tamin'ny lalany mahitsy izay nahazo ny député anankiray. Fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy Somaly alina iny. Niantso ireo solombavam-bahoaka namana rehetra ivory androany tamin'ny 7 ora maraina ary nanambara fa hisy valandresaka mpanao gazety androany amin'ny 10 ora. Tonga nefa ny androany vorolany ireo solombavam-bahoaka tonga teny atoerana ihany koa ny mpanao gazety tsy raikitra ilay fivoriana ary tsy nisy ilay valandresaka. Ny vaovao farany indray dia naniraka ny taleny kabinetra ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razana Mahasoa ary nangataka ny animorana ny fivoriana. Raha nireo omaly dia nisy olana teo amina député iray voafita ny Besalamy sy ny zandary iray tsy nisy vaovao ofisialy nivoaka na avy amin'ny andany na avy amin'ny ankilany dia samy naminaviana ny rehetra hoe mety niravina ve ilay disadisa na oraka tao amin'ny tambazotra omaly. Manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitondrana amin'ny ame anara-pahasalamana dia naneho ny heviny ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita amin'ny distrikany Arivony Mamo. Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala ary Tahiriny Ana Ranariny. Niverina amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitondram-panjakana. Raha nambara mantsy fa efa niditra tamin'ny famahana ny fihiboana isika dia verina miboka tanteraka indray ankehitriny. Tsy ny fanapahan-kevitra akory no ratsy fa ny tsy fiainona ny hafa sy ny fampijaliana ny malagasy noho ny tsy fametrahana paikady matotra amin'ny ady amin'ny ity aretina ity. Rien fitenin-drazana ity le miteny hoe lasy ny alika vao mitady vato. Aloha zava tsara izy raha nieny ny président mananao nieny ny député anao zay député
miaraka aminy nyteny hoe akatony sisy tany tsy nisy an'io io ny aretina avy any an-dafy fa tsy aretina Madagasikara ny aty ka misy an'izany zao le olona na mijaly tsy afaka mamadika tsy afaka manao ninina anao raharaha tsy ao vita zay natao hoe fampijaliana ambanivohitra nanaovana an'io fa le resaka any Antananarivo ambolona tabatra mahay miresaka daholo zao dia mampandredrisa zay reto mampatory zany zay le balarora reny mpanao balarora izy amin'ireo vahoaka ireo manontanianao nanakay atao testa taty miantondihan'ireo isan'andronandro milanja voatabia mamonjy any Ampangabe makany Antananarivo makany Mahitsy makany Mersetosy fa nakasibosy anakay tsy zaraina ho an'ireo vahoaka ireo mba hirovany tena. Na dia ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana aza isika dia tsy mahasakana ny asa tanterahana ho an'ny vahoaka izany. Nisy ny asa fifarombonana nataon'ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara sy ny fokon'olona tao Antambolo androany. Mbola Germaine Menjanahary hatrany mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Tsikabary ambony vavahady no ilain'ny vahoaka fa asa mivaingana mitsinjo ny fiainany. Rotona mahery no natapahany ity tetezana ity saingy tsy nisy mpijery nandritra izay fotoana izay. Ny famotona ny fokon'olona sy ny solombavambahoaka na natanteraka ny asa fanamboarana. Zao efa rotona zao nefa niainan'le vahoaka nandritra tany amin'ny cyclone zany niandry ihany ny tena miteny ihany ny tena dia mitondra fanjakana dia tsy fantako le makany an'inona le fanampianan'le vahoaka zany reto vahoaka reto anga mandohetra fa tsy mandeha misy hetra misy be deabe no lohan'reto vahoaka reto ho an'ny fanjakana fa nefa saika fampijaliana no atao azy. Za rehefa niteny taty nandalo taty zay hoe rehefa tsy tonga fanjakana dia ataoko miaraka amin'ny vahoaka reo vahoaka miasa satria tonga tsy ho azy le izy dia tonga zay androany nanatanteraka n'le asa tsy vitany io ko na ataoko aty zasy ohatrinona nanaovana an'ity tsy vita hoe koforina ary menjady aminy tsy mila teknisianina mitsidika lava fa ny ahy tonga dia asa. Simenitra sy vato kely ary vy no tolotanana avy amin'ny solombavambahoaka raha toka vato malao sy fasika kosa no ny antohan'ny fokon'olona. Satria ty lalana ty zany vezivezen'ny atsimo sy ny varatra nampitatitra vokatra makany Ambomasina na ty zany tena ifandraisana ato anatin'ny tapany avaratra ny district Anarivomamo dia ao koa ny volyavitra na ny voatabia niny na andalo hitanareo teo akeo dia tena ty no ozatra mampitanay voaka mena atsimo miantsinanana mena varatra dia atao hoe hery lehibe ho anay fa dia falony vahoaka dia makasitraka tompoko. Eo amin'izay tontolo ny sosializa hatrany entanina foana ny olona anasa tanana matetika manoloana ny valanaretina coronavirus tsy maharaka izany nefa ny fahasairana ny malagasy amin'ny ankapobeny niditra antsehatra ny UNICEF tamin'ny alalan'ny hetsika avotraina ka ny ena ny vidin'ny rano mandritra ny fotoana voafetra. Waratsika ny andindiny izay eo amin'ny sary ny tahiriny anarana ary nirina. Isan'ny sakana lehibe tsy ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara ny fahalafosan'ny vidin-drano eny amin'ireny fatsakana iraisana ireny. Manoloana izay, niatra nanomboka ny farany herinandro teo ny fihenam-bidy eo amin'ny fanjifana rano isaky ny pompe iraisan'ny daholobe. Zay tsy mahalala le fidinan'le vidin-drano fa nampivory izy na tonga convocation dia tena be maso no vory. Dia avy eo no meny le takatasy hoe midina hozy izy ny vidin-drano nanomboka tamin'ny sabotsy dia napetaka zoma hariva dia sabotsy maraina tonga dia niantra le 3 mois ihany no meny farapatonga 3 mois hozy izy dia io ihany aloha dia tsy aizy mbola fandaminana ao aoriana. 10 ariary no nanjifana ny iray bidon teo aloha lasa 20 ariary izany tao aorian'ny fiara-miasa tamin'ny UNICEF mandritra izao amehana ara-pahasalamana izao ihany nefa ity fepetra ity. Fa zao an'izao no tena ilaina le fidinana satria anao tsy maintsy mbola hividy savony hanasana tanana ny rano 10 dia mety ihany izy. Olona ange zao tena sahirana mihitsy mba misy fiatraikany kely satria mba misy elanelany 3 savony mbola hovidiana dia mety le izy koa. Tena mety aminay aloha le izy satria na le hoe rano amin'ny 10 zao zay ka raha mividy 10 nefa ny enina ny ao an-trano dia tsy voasasara dalàna le tanan'le ankizy dia zao le izy amin'izao 20 zao dia tena mety aminay. Na faly zareo zany le izy mba nisy fihenam-bidy le rano fa ohatrin'ny mpampiasa zao ohatrin'ny hoe mikaraha manasa lamba ianao dia indraindray tsy ampy le volan-drano mena
dia lasa le karamakelinao zany amenona le vidin-drano tamin'ny raha mbola 500 dia afaliana ho an'ny zareo le izy. Le fahadiovana mihitsy zany tombontsoa be amin'le vidin-drano midiny. Zao zany zao ny pompe sasany efa midy dia izay eto vitsolona dia izay tsy midy pariva fa manjifa rano eto foana. Fa faritra hafa tonga eto aminay Matsaka. Tonga aty le olona hafa Matsaka satria zao pompe ny arabe atsa fa tapitra midy daholo amin'ny 12 dia mijaly be daholo le olona rehefa tapitra midy daholo dia izay tsy midy. Fikambanana mahaleo tena manokana no mikirakira ny fitsinjarana ny rano raha ny ao amin'ny boriboritany fahaenina no resahana. Mahaleo tena eo amin'ny fandrindran'ny asa io fikambanana io saingy eo ambany fiahin'ny fokotany izay misy olo tena ny commune eny fotony. Ny fokotany moa dia sapana mpanara-maso fotsiny amin'ny ankapobeny fa misy tompona andraikitra ao amin'ny association izay misahana ny rano. Vola miditra sy ho famoahana sy ho fanamboarana rehetra dia mpiandro pompe eo anatin'izay. Dia mpiandro pompe sy ny amin'ny association zany no misy fanarahana ny teny anivon'ny commune. Raha tsy ahivina, efa tamin'ny volana martsa lasa teo no nanao antsoavo ny solombavam-bahoaka tao amin'ny boriboritany fahaenina ny amin'ny tokony anamorana ny fahafahan'ny mponina misitraka rano fisotro madio mandritra izao ady amin'ny valanaretina izao. Raha tsy ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany izany no miditra an-tsehatra dia tsy hisy mihitsy ny vahaolana ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Fa lafim-baovao hafa kosa mbola tsy nivany olana ireo mpiasan'ny knapmad na mpiantso mpagnano gazety koa izy ireo teny Ankorondrano androany naneo ny alahelo. Mirado Rabenjamina sy Andry Rakotomalala. 5 andro lasa zay no efa nanao antsoavo reto mpiasa maherin'ny 5 eto amin'ny knapmad reto. 5 volana izy ireo tsy nandray karama. Ny asa tsy nisy fitsarana trany nefa tao anatin'izany fotoana izany. Mahatsiaro tena ho latsaka lalina ao anaty fahasahiranana izy ireo ankehitriny ka mitaka ny zony. Tiana mampiahiahanay zany tompoko dia zao mba tiana tonga any am-potsofiny rehetrarehetra any. Efa misy resaka mandeha fa hoe avy amin'ity fiboan'ity no mahatonga an'ilay karama tsy misy fidiram-bola zany ny orinasa. Diso aloha tompoko izay. Satria izay io rehefa manao fusiona CPS BPC dia misy budget mpanjakana manokana mihitsy 950 millions izy ny tenin'ny chef personnel anay teto any ministère any. Zay zany tsy hiteny hoe izy nanao inona tao fa anjaran'izay tompona andraikitra amin'izay zany mikarakara an'izay fa lavinay mihitsy zany le filazana fa hoe rehefa niboka dia hoe tsy mihodina ny orinasa tsisy vola ataovana karama fa vola 2019 fo dia tia nefa ny asa 2020 efa mandeha ny apahany dia zay zany mampalay zay zany tsy tia resaka zavatra be dehibe mihitsy hoe anadiady an'io na maninona fa tsy andraikitra anay zay fa le karamanay fotsiny zany no tokony ho aloha. Efa saika androso tamin'ny dingana ambonimbony kokoa ireto mpiasan'ny knapmad reto saingy nisy antso voaray tany amin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana izay nilaza fa ho aloha ny karama ny ato aloha ny hetsika ary ny andro ny rehetra hatramin'ny androany mbola tsy nisy ny karama. Mihevitra reto mpiasa ireto fa fampandrinadrisa fotsiny no ataony ny tompona andraikitra manoloana izao fitakina izao. Dingana maromaro ihany zany nalehanay amin'ny mampiasanay zany tsy hitanay zany zay ho ale dia efa tany amin'ny présidence rehetra tany zay dia eo resaka numéro téléphone no ifampiantsoana ifampiresahana amin'ny zay olona tompona andraikitra ao amin'ny mambotsoroatra zany. Dia ny andro zay mandrakity ny androany tsy mbola niantso ry zareo zao ny olona hoe marefo arangamba efa iraha malalany hoe mba zavatra tokony ataon'ny fanjakana aminy hoe asiana vatsi-tsinjo asiana an'izao asiana makary makatsy zay nefa mipetraka ato tsy mba misy na fotsim-bary ray ara zay kory tsy hoe tsy mitady na mitady fa tokony hoe mba jerena satria asa mpanjakana ny enao atao ato e raha vao tsy vita zany suzena CPS BPC nefa heninareo ngamboreny tamin'ny radio fa hoe mandeha tsara ozy izy fa daty sisa no andrasana na dia misy ary zany le fiboana io manao ny asa mifona zany le mpiasa na tsy nandray karama ara ka mampalahelo zany raha tsy hojereny zay. Fa manoloana ny fisian'ny valanaretina dia nipoitra ny fikambanana fitirama izay milaza fa mamokatra fitsaboana ny zavamaniry. Fantatra fa misy ny fanamariana nataony mpikambana misehatra eo amin'ny fitsaboana araneti-paharazana ka namoaka notiny avy amin'ny ministeran'ny serasera. Ny andindin'izay rahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Efa tamin'ny fitondrana teo aloha no nisy ny lalàna mandrara ny fanaovana dokam-barotra momba na vokatra fitsaboana iray na azo avy amin'ny zavamaniry izany na avy amin'ny fikarohana siantifika raha tsy voamarina. Mbola niseho anefa fanaovana dokam-barotra io tamin'ny nisiany ity valanaretina coronavirus ity teto Madagasikara.
Fikambanana iray tarihiny Jean Irina Rafanomezantsoa no nilaza fa mahita ny fanafody manasitrana ny COVID-19 noforonina avy tamin'ny zavamaniry. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny ANTM izay ivondronan'ireo mpitsabo nentim-paharazana ary ankatoavin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ka manameloka ny fanaovana dokam-barotra amina voka-pikarohana tsy mbola nohamariny ny ANTM akory. Voalaza ny tao anatin'io fanamariana izay nataon'io fa sady tsy isan'ny mpikambana ao amin'ny ANTM akory Jean-Pierre Rakotondranaivo izay mitonona ho mpitsabo amin'ny alalan'ny zavamaniry namorona ilay fanafody lazaina fa mahasitrana ny COVID-19. Ny 3 Jona teo no nandefa taratasy teny amin'ny Ministera ny Serasera ny avy amin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Nangataka ny tsy hamelana intsony ny fanaovan'ny fikambanana misy ireo olona ireo dokam-barotra araka ny voafaritry ny lalàna mifeny fanaovana dokam-barotra eto Madagasikara. Ary fantatra fa efa nisy ny fampiatsona azy roa lahy ao amin'ny fitirama ireo tamin'ny fahavalo ny volana Jona lasa teo. Manoloana izay indrindra namoaka naoty ny avy amin'ny Ministera ny Serasera sy ny Kolotsaina fa tsy tokony hisy haino vakijery andefa ny fampahafantarana sy ny dokam-barotra mahakasika ny fitirama sy ny vokatra amidiny intsony manomboka eto. Fa mandritra n'izao ady amin'ny velanaretina coronavirus izao dia misy ny fizarana fanampiana ho an'ireo be antitra. Eo ihany koa ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina ao Morondava ao, avy amin'ny fikambanana tsy miankina moa izy ireo. Vaovao izay tateriny namana mpanao gazety Rina Rabeony MBS Morondava. Raha misala amin'ny Noro Fitiavana sy Manora Andrimalala. Mitohy hatrany ny fijerevana sy ny fanampiana ireto be antitra sy marefo eto Morondava. Andiany faefatra ny androany ka nanoloran'ireo fikambanana tsy miankina sakafo maraina toy ny dite sy ny mofo. Avy eo dia nozaraina vary sy sira ihany koa ireto be antitra sy marefo ireto. Tsy diso anjara tao anatin'izany ihany koa anefa ny sekoly tsy miankina teto amin'ny distrikan'ny Morondava noho ny fatsapan'ny fikambanana fa latsaka ankaterena tanteraka ireto mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina ireto. Maro no efa fitarainana nataon'izy ireo fa tsy nisy namaly. Eny fa na dia ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampianarana eto amin'ny distrikan'ny Morondava ary verim-pisaorana sy nanao antsoavo izy ireo ny mba hitodian'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa zary lasa natao ankilabao ny tontolon'ny fampianarana. Lazalaza makasika an'izay ary solitena ny mpampianatra anankiray amin'ny sekoly tsy miankina eto amin'ny distrikan'ny Morondava. Bevata aminay izao raha zao anao manao an'izao hoe kelikely solika koa fa tena tsy nisy nanao an'izao taminay zany teto. Ela vao nitarainanay izay mpampianatra tsy miankina rehetrarehetra hitantsika amin'ny haina aman-jery izay raha zay. Mitaray tsisy valina hatramin'izao. Ary izay ary tamin'ny fikambananay amin'ny direction nationale na SMT efa nitaraina koa zahay tany amin'ny CCO tany. Dia mbola miandry moa izay hatramin'izao mbola tsisy valina. Ijanona any Morondava ihany isika tao anatin'ity vaovao ity saingy eo amin'ny sehatra hafa kosa miteraka olana ho an'ny vahoaka ao Morondava indrindra ho an'ireo mpitatitra ny fepetra raisy ny fanjakana ny amin'ny fanakatonana ny zotra nasionaly sy ny zotra regionaly araka izao hitaterany Rina Rabeony azy izao. Miteraka resabe ho an'ny mpitatitra ato amin'ny faritry menabe ny fanapahan-kevitra tsy nisy fampiresahana no raisin'ny tompona andraikitra teto antoerana amin'ny fanakatonana tanteraka ny zotra nasionaly manomboka ny omaly alahady. Ny zavatra mahagaga nefa dia mbola afaka mivezivezy foana ireo zotra regionaly aty antoerana. Vokany tsy ho foana mihitsy ny fidiran'ny olona eto amin'ity faritry menabe ity raha mbola misy ireo zotra regionaly mampitoy an'ny Morondava sy miandro vazo ireo. Tozary lasa famoretana ny fanakatomana ity zotra nasionaly mampitoy an'ny Morondava Antsirabe ary ny faritra Antsimo rehetra ity amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mahagaga dia tsy misy ny fampahafantarana mazava ny mponina eto amin'ity faritry menabe ity mahakasika ny fivoaran'ny raharaha COVID-19 ka lasa tompotrano mihono fotsiny vahoaka ka izay didy na baiko miainga eo dia manaraka tsy fidiny ny vahoaka mandady arona. Mitaky ny mangarahara sy ny famoahana ny zava-misy marina amin'ireo haino aman-jery rehetra eto antoerana ny vahoaka amin'ny fotoana izay tokony ilana azy fa tsy lany andro fotsiny amin'ny faneriterenan'ny vahoaka ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Somary ihany zahay satria zahay manko sady maheno vaovao tsaotsao resaka dia manontany an'lehibe ny transport foana hoe idy olo ny lalana.
dia izy miteny aminay hoe mbola tsy maheno vaovao zahay tampoka zay fa zahay mivoa amin'ny stationnement lady maraina fa hoe tsy mahazo voka-tsoa ny tomobile dia le chauffeur nefa mahatsiaro mijanona be raha mijanona aty dia voterina lefa nay forcé mihitsy ny tomobile tamin'ny lahady hariva hoe ndalanareo mandeha moto fa zahay tsy ahita hanina mananareo aty ny arrivenareo ratsy nefa ny vola hoaninareo aty tsy misy mba mangataka solution zay mifaritra menatsimo dia tsisy zavatra azonay taotsono ozy izy dia nefa koa zay sady manao menatsimo manao atsirabe dia ny tomobilinay niala avy any amin'ny atsirabe maty zao tonga aty androany dia nefa ny tomobily io tsy mahazo mody fa nandehan'ody zao reo tomobile reo fa naverina teny be manonga. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia nahatratra Jolay mpamaky trano miisa 5 ny ekipan'ny FIP ao Toamasina tamin'ny farany herinandro teo. Mbola tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny entana maro avy nangalarin'izy ireo tamin'izany. Fanadihadiana tanteriny Tsilavy Lionel sy Tahiriny Anaranariny. Akoatra ny fifehezana ny aretina coronavirus dia ady afasahan'ny mpitandro ny filaminana ao Toamasina ny fifehezana tsy fandriampahalemana. Ny farany herinandro teo ohatra tokony tamin'ny 2 ramaraina dia voasambotry ny andromasom-pokon'olona ny Jolay mpamaky trano iray. Arobia amin'ny folakamisy zareo tsy regny namaky anjare tragno. Avy zareo tonga napitra ambony fandragna ny menasenjare amin'antso be zay mamivadiko. Dia zabozonjare entana jiaby. Dia tody sitraponjare nalaka entana jiaby dia mbola menasenjare amin'ny antso be zay alohanjare andeha aza mihetsika ozonjare fa voninay nareo. Naterina avy hatrany tany amin'ny mpitandro ny filaminana ity Jolay ity ary izy ihany no natao jono nisamborana ireo namany efa da hafa. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny entana nangalariny. Ireo zany dia anisany ireo le mpamaky trano manodidina ny tanam-bovery sy iny manodidina ny tsaronenana. Eo amin'ny vaovao misehatra iraisam-pirenena betsaka ny firenena mitondra faisana no ny aretina Covid-19 maneran-tany amin'izao. Anisany tena mbola vomafy i États-Unis, i Meksika, i Inde ary i Chili araka izao fanadihadiana nataony Noro Fitiavana sy Irina Fanirisoa ary Manora Andriamalala izao. Tafakatra 7,7 senetsy nitrangana coronavirus tany Inde hatramin'ny nanomboan'ity valanaretin'ity tany an-toerana. Araky ny tatitra avy tamin'ny ministeran'ny fahasalamana tao anatin'ny 420 ora 4,4 nitranga ary 3,707 alina ireo namoy ainy. Manany amin'ny toy ny tantara amin'ity farany volana Jolay ity ny governemanta. Maneran-tany farafahakeliny 7,703 alina sy 10 metsy ireo namoy ainy hatramin'ny nanomboan'ny volana Martsa andotanisa ofisialy avy tamin'ny AFP. Ho an'ny États-Unis manokana tao anatin'ny 420 ora farany 4 alina ireo tranga vaovao ary 4,300 ireo namoy ainy hoy ny andotanisa avy tamin'ny Université Johns Hopkins. Araky ny fantatra misy amin'ireo firenena no tsy manao fitiliana fa tsy ireo forme grave. Anisan'ny tena voakasika izany ny firenena mahantra voafetra ny resaka fanaovana fitiliana. I Meksika izao ny firenena fahadimy anisan'ny tena mitondra faisana ihany koa amin'ny coronavirus. Nanomboka ny sabotsy teo efa tafakatra 4,703 alina ireo namoy ainy. Fantatra izao fa niditra hopitaly vokatry ny Covid-19 ihany koa ny ministry ny fahasalamana boliviana. Mapana ihany koa ny zava-misy ho an'ny Amerika Latina raha ao Chili, raha alina ireo namoy ainy raha 4,000 ny tao Colombia. Tao Peroa efa mihoatra ny 3 hetsy ny olona voa mahery ny 403 ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany. Tany Suisse indray mpianatra 700 miampy mpampianatra miisa 50 no mise en quarantaine ao anatin'ny 10 andro. Eo amin'izay vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany dia anisan'ny firenena mbola ao anaty ady tanteraka amin'izany valanaretina Covid-19 izany ihany koa i Iran tsy mitsaha mitombo ny tranga tao anatiny 420 ora. Noro Fitiavana sy Irina Fanirisoa trano no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Efa tafakatra 1,750 alina ireo olona namoy ainy tany Iran araky ny antotanisa ofisialy nivoaka farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Tao anatin'ny 420 ora 7,702 ny tranga voamarina ho coronavirus izay manome 7,704 alina sy 2 hetsy raha ny omaly alahady 5 Jolay fotsiny izao 7,700 ireo namoy ainy. Antotanisa azo lazaina ho ambony tany Iran hatramin'ny nanomboan'ny fianakity valanaretina ity tany antoerana ny volana febroary 2024.
anisan'ny tena lasibatra izany ao Moyen-Orient, faritra 7.3 no tena avomafy. Fa araky ny fantatra, ny fiantombony volana May no tena nanomboka nianaka izay tsy izy indray ny Covid-19 tany amin'ity firenena ity. Manoloana izay indrindra nanomboka omaly alahady, ny amafy hatrany ny fepetra ho fisorohana ny fiparitany valana retina, entitra ny manampahefana ao an-toerana ny amin'ny fampanajana izay fepetra izay, ny fanaovanrehetra ny arivava, ny fandrarana ny fivorivoriana, eny fa na ny eny anivon'ny fiangonana azy, eo ihany koa ny famerana ny fivezivezena sy ny sehatrasa ara-ekônomika sasany. Betsaka ny firenena mitondra fahaisana amin'ity aretina Covid-19 ity maneran-tany, indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena. Raha tao Iran fotsiny izao, 2.5 hatramin'ny 4.4 tapitrisa no very asa. Fa misy ny vaovao izay voaray, vao izao avy any amin'iny faritra Amboanjobe iny, nanapa-kevitra ny fitondrana fa ahiboka amina hotely lehibe iray ao an-toerana ireo olona izay ahina ho mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Tsy manaiky an'izany nefa ireo mponina eny Amboanjobe eny raha ny vaovao efa tonga eny amin'ny hotely io moa ireo fiara lehibe 5 izay mitatitra ireo olona ahina ho mitondra n'izany tsimikaretina Covid-19 izany. Efa eny an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana raha ny vaovao voaray hatrany, ary raha ny fanazavana azo avy amin'ny zandary dia olona avy any ivelany atao mise en quarantaine moa ireo olona ireo. Fa warantsika eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany moa ny toy ny izay vaovao izay amin'ny fotoana manaraka. Dia iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity. Mankasitraka anao feno nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy mandry mafo aby antsika jiaby tombo kilasy tombo vavy.